fa efa nifidy azy mba andidiny zanany sy ny taranany mandiby azy hitandremana ireo ny lalàn'i Jehova, hanao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Genesis 2:20 andininy fa 7:20. Tamin'ity volana desambra ity dia niresaka mahakasika ny atao hoe mibebaka sy mitombo isika avy eo. Mibebaka dia avy eo mitombo. Ny fibebahana dia fiovana amin'ny lalan-dratsy izay nizorana sy ny ainana. Fibebahana verimberitsika hatrany dia toetra manaraka ny fiaiken-keloka. Raha tsy misy ny fibebahana dia fihetsaram-belatsia ny fiaiken-keloka. Ka ilaina ny fibebahana ary tanteraka amin'ny lafiny rehetra isika rehefa misy an'io fibebahana io, tanteraka amin'ny lafiny rehetra rehefa misy ny fibebahana. Ny fiemorantsika no mitarika fifandraisana sy fahampitehana ary fahoriana. Ny fiemorana, ina moa no mahatonga ny fiemorana? Ny fiemorana dia pirofo fa misy ny fahotana, miaina ao anatin'ny fahotana. Ka rehefa mibebaka isika, miala amin'ny ota zany, dia tanteraka, miaina tsy misy ota. Ary zany no atao hoe fahamasinana. Ny fahamasinana dia tsy hoe mitondra baiboly, antratra dia milanja kitapo dia manao akanjo tsara, kravaty dia manao ranomanitra dia ohatran'ireny olona tsy kasindalitra andeha ao any am-piangonana ireny. Tsy zany ny fahamasinana. Ny fahamasinana dia toetra tsy misy ota, tanteraka. Mety tsotsotra kely ny fiainanao, mety mavomavo kely eny ianao, fa ny fiainanao dia tsy misy ota, tanteraka. Ary zany no atao hoe fahamasinana. Ireo dingana ahatonga antsika mba ho masina zany dia tsotra, miaikeloka dia mibebaka. Ny bebaka moa zany miala amin'ny fahotana, ary rehefa tsy misy fahotana dia masina. Andriamanitra mihitsy no mitaky an'izy io. Aoka ho masina ianareo satria masina ho Jehova. Inona ny hevina? Aoka ho tsy misy ota ianareo, tsy manota, satria izaho koa dia tsy manota. Ahoana ny hahatonga antsika tsy manota? Tokana ihany amin'ny alalan'ny fandraisana an' Jesosy Kristy ho mpamonjy. Rehefa tena voatsindro natao am-pontsika ny amin'i Jesosy sy ny fitiavany sy ny famonjena isika, dia miaikeloka, dia mibebaka ary miala amin'ny fahotana, dia ny fahamarinan'i Kristy no natafiny antsika, dia fiainana tsy misy ota. Andriamanitra Jesosy tsy mitaky izay zavatra tsy ho vitantsika. Fantany ny herintsika fa malemy, ka raha ny herintsika malemy no rakofa ny heriny matanjaka, ny ataony voalohany dia tsotra, ny hanampy antsika andresy ny fahotana. Ry namana malala, mibebaka ary aoka ho masina. Ny olona tsy mibebaka dia tsy mety ho masina mihitsy. Ny olona tsy mibebaka dia mizotra amin'ny lalan'ny fahotany hatrany, ary io fahotany io no mandoto ny fiainany tsy ho tanteraka. Raha toka sarobidy ny ahazontsika sitraka amin'Andriamanitra, dia mendrika koa ny hamoizana ny zavatra rehetra izany sitraka omen'Andriamanitra izany. Ahoana ny hahatonga antsika azo sitraka amin'Andriamanitra? Fialana amin'ny ota. Ahoana ny hahatonga antsika miala amin'ny ota? Mibebaka. Ahoana ny hahatonga antsika hibebaka? Misy fiaiken-keloka. Inona ny taolohan'ny fiaiken-keloka? Ny fandraisana an' Jesosy Kristy. Ohatran'ny miverimberina izay miala tsiny, tsingerina izay, sikla ho ny fitenitsika. Fa io tsingerina io tsy ambaratelo ny famonjena io, ary tsy maintsy io ny lalana izorana, tsy ery avy amintsika fa ery avy amin'i Jesosy Kristy no ahatonga antsika mibebaka sy ho tonga masina sy tanteraka. Ry namako, ny tena firariana amin'izao fiaonantsika izao dia ny ahatonga antsika andray an'i Kristy, hiaikeloka, hibebaka ary miala amin'ny fahotana, dia ho rakofan'Andriamanitra ny fahamasinana isika, ho tanteraka isika. Raha iso ampitiavana ny afatra, ampo mihitsy ny ilazana an'izany, ka hatonga n'izany ny afatra izany ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika rehetra. Ndeha hivavaka isika. Jesosy tombo tsara misaotra anao izay noho ny afatra mafonja matanjaka nomenao anay.
ataovy mahatsapa ny fahotanay sy ny faharatsiny izahay mba hahafahanay mibebaka ka dia ho tafianao ny fahamasinanao. Omendrika izahay satria izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitanao Andriamanitra. Ataovy tanteraka aminay izany afatra izany. Taio ny namanay rehetra indrindra ireo marary tsy salama any amin'ny hôpitaly, ambino sisy trano izy ireo amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.